fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Antsy tazamaso indray miseho no soratany Rabemila Nomena. Rondro sy Lanto ary Ida miaraka amin'ny Régis sy Arlivan no amelona ny tantara. Jean-Jacques Randrianarivony no nikajy ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanatonozy. Ve miaro ihany e? Zay ihany ka. Manahoana mama? Manahoana anaka? Tonga vao maraina izany a? Efa mivalolatsaka kosa nge zao e. Marina hoe? Lasa aloha fa ao nevitra Sandra tadiavinao e. Mandra-piona ary mama? Eny ary. Andray. Sambatra rehetra nareo zany. Mivalolatsaka fe fa nde mbola eo am-pandriana foana. Ve miaro e. Manao miaro. Manahoana sandy? Ka hitanao fa manonotra ny torimaso tsy azo atr'izay re. Mandra-piasa indray dia mba. Marina aloha zany e. Ary dia araroto tsara fa rehefa miasa tsy misy toy izao tsony e. Fa dia ny congé 30 andro izao taona sisa no atao ka maty konty. Fa zao akia. Zao no atondihako. Andeha rapitso. Fa andeha aiza indray? No koa dia efa mifierinaina iry. Ka tsy hoe mifierinaina anke zary miaro e. Fa anenao efolavako. Zany hoe no avintsika nge ho amin'ny mpanjininy e. Indry ihany zany. De firy andro indray zany ianao zao no any? Amin'ity mety aritraritra kely satria farany. Moa farany tokoa amin'ity e. Moa efa ho vita kosa ny mémoire tiako. Zany ianao no any e. Ny fanontaniako ange mbola tsy mivali miaro e. Asa? Eo amin'ny tapabolana eo angamba na rotokom-bolana. Arakaraka. Andrekako. Tena ela be. Na zaza ve tsy efa mahita asa mandra-piverinao e. Ka tahoana ary? Ka tahoana ariko. Misaotra rehetra fa indriko angeka efa mba reraka tamin'ireo sotenao sandrireny e. Jireo ngety indria? Lalimaso be mihitsy. Makaina tsara aloha fa ny lehilahy nge tsy maintsy maharitra mafy vao tena lehilahy e. Ary ina indray zao ty mahalasa saina andrity? Miaro zaho anaraka anao. Ahoana? Anaraka any tsy tazamaso? Sady inona koa moa ny fakany anazy eto andrenivohitra maloto rivotra eto e. Ory sandy mbola tsy mpivady ange sika. Ka ninona? Efa mpitarika toy izany sady ve? Teo afa-baraka ve? Ka sika nge ho efa vita vodiondry kinindray ary ny olana. Sady amin'izay sika afaka mifanampy amin'ny stazonao. Tsy mety re zany sandy sady tsy misy fotoana iarahantsika akory zany tadiavinao. Amin'ny atoandro aho mitsabo ary amin'ny alina kosa manao tatitra sy famtinana ny zavatra hita nandritra n'iny andro iny. Zange ho mba te ahita izany tanàna manatantara izany miaro e. Ka reny efa voatantarako anao reny daholo reny zava-misy ihany e. Hitanao angamba reny fa dezaka be tsy misy neninona. Tsy hitako mihitsy re izay andehananao sy andrerahanao tena any e. Manataveza tena kely aloha fa aiza reny dia izy vehivavy ko zatrina kely io no vadiana dokotera. Andray kosa eny matafy moa ny olona ko. Ka rehefa mba fomba aviteny ihany re zany sandy fa tsy mahazo manaraka any zany ianao sandy tsy nitany kio ange ny fady fa ny vavam-bahoaka e. Maty ny tao an-trano fotsiny ianao fa any ange ka mbola be mpamosavy sy mpanao ody gasy e. Zaho anaraka ny miaro ka. Hatramin'ny oviana indray ary ty midongodongo ty sandy amin'ny mampivavaka atsika neny tena tsy anekeko an'izany e. Azonao angamba ny tiako ambara? Fatotra nge ny atahora miaro e. Nefa sika nge ho tsy araka tory e. Sandy eritrereto fa tapabolana nge ho farafahakeliny tsy maintsy hijanonana any e. De raha tapabolana dia manino? Fantatrao tsara ny fivavahantsika ary aza mitondra amin'ny fakapanahy nefa raha isika aza mitondra ny tenantsika amin'ny fakapanahy na matanjaka aza amin'ny finoana iza ny mametoko fa tsy ho lavo. Miaro tsy dia niaraka aminao velively ange ho any andehanako any e. Fa liana amin'ny zavatra ny tantaraiky momba n'io tanàna io nga ianao? Zay indrindra mba te hanatry maso re zahay e. Tsarovy nefa ry sandy fa na zavatra tsara aza no ao an-tsainao, ny devoly dia anararotra ny toe-javatra mily ny lalana hafa.
Matoki ianao ry miaro a, tena matoki a, marina. Sambatra ianao ry Sandy afaka matoky ny tenanao. Tsy afaka hanery anao ijanona fa hivavaka mafy tsy hanekeny mama ny andehananao. Izay mahasory ataon'Andriamanitra ry miaro a. Eny nefa mazany sika olombelona no manao dingana voalohany ho amin'ny tsy mahasoa. De lazaina aveo fa na ny tsara na ny ratsy de fandaran'Andriamanitra. Ko na Jesoa koa aza nge mba nalaina fanatana ny hevitra de mijoro e. Toko angamba fa ampy zay. Tsy tokony hokorotanin'ny parasy ianao fa asa aloha izay fa maizan'Andriamanitra. Fa maizan'Andriamanitra? Fiona ny antony ilazanao an'izany? Fa ity didoanao nanaraka aty amin'ny dezaka ity ka. Tena tsy namelanao mihitsy raha tsy tanteraka ny sitraponao a. Ny anao koa izany foana. Ho hitantsika hoe tsara nge e. Izay raintsika tsy hampatorian'ny parasy na zana i miaro. Ny parasy ve moa ninona fa ny mpamosavy mitsilaitra e? Nga misy mpamosavy moa aty? Eno a. Fa nga moa tsy efa fantatrao zany ka. Za aloha tsy matahotra mpamosavy e. Inona koa zany vadana dokotera sary tahotra izany? Eno ahy e. Sady efa tonga aty ary ka atao hoana tsony. Aza matahotra kanjoko fa tsy misy samanadalanao zany io e. Zay mihitsy. Ato mantsy ny tena fatoriako rehefa makaty ahy. Ka efa nataoko nahita fasana daholo izay manany ahy rehetra teny am-boalohany. Niatsy amin'ny efitranoko aza io zao no mety hanahirana rariva. De tsy matahotra ve miaro e? Enao aza no atahorako kokoa amin'izao alina zao no ny mpamosaviko. Zany ve? Afindray zany. Mikendry amin'ny fomba rehetra nge ny devolo ry Sandy. Ny mpamosavy zao a fatany fa tsy avoa mihitsy fa ianao. Isika irery no ato ambony rihanato mantsy. De manino. Fa leo amin'izay aloha andeka. De tafandrimandry de manifisa mamy. Nefa aza de mieritreritra no fiabe loatra aloha mandritra ny fotoana maty antsika raha tena tia marina ianao. Ianao koa nga tonga de atory e. Fa inona ary mbola atao e? Vao amin'ny fito ange zao e. Za mbola maka boky fa tsy mahita tory amin'izao oro zao a. Ka zay tianao atao re atao fa aleo ampiana fotsiny labozira izany ka. Efa ampy re io e. Aza mandandany foana fa tena efa ampy io. Aleo mahita ny vola lany toy izay mahita ny solomasonao mihamatevina re. Izao no mazava tsara ka. Misaotra ary radoko a. De aza donona fotsiny mitsoka an'ireo rehefa atory ianao fa so mandoro tranon'olona. De idio tsara avy aty anatiny efitranonao. Eny re. Fa tafandrimandry ary e. Oay, farany. Oka zava ny resaka fa tsy misy lalaka fivoahana ny amiko any raha matahotahotra ao rehefa misasaka ny alina. Eny re. Fa nareo koa be fa mipetra ohatr'ireny iny ireny. Ny hevitra ho kanosa mihitsy mantsy miaro ity a. Manginy zany alina zany androany. Vao anfito kosa moa ka. Fa tsy haiko fa ohatra ny misy zavatra mandindindina zany hatramin'ny nahatongavanay Sandy. Tsy azoko mihitsy ny haiko fa miahiahy zavatra zany foana. De sanatria ve ho resin'ny fakam-panahy izay Sandy? Toa sarotra ho an'ny saiko na de nieritreritra an'izany fotsiny azaka. Tsia. Rehefa tena tinihana de tsy zany mihitsy ny loza mananontany anay fa zavatra hafa. Ny fijerin'ny olona no manambara an'izany amiko. Asa raha namarika kosa izany fa hafahafa tokoa ny fijerin'ny olona sy ny fihetsiky ny olona amiko aza androany. Ty resaka velany ty ny tena malaza ny saiko. Dokotera, misy resaka tiako atao aminao? Ahoana izay velana?
Zany no dia vadinao i ramatoa miaraka aminao androany io. Sandono anarana fa hoana ary toa lasa saina be ianao zany. Dokotera, Ahoana? tsy tokony nentinao taty io ramatoa io. Fa maninona? Vadiko dia tsy mahazo manaraka amin'izay tiako aleha. Zany no dia hira hevitra ve nareo dokotera raha alina? Tsy azoko ny tena metrahanao an'izany fanontaniana izany. Aoka ihany ary re. Fa inona ny tiany felana ahatongavana? Aoka ihany re amin'izao e. Aleo raha pitso resaka aminao ny antony raha toka mbola velonay. Tsy azoko. Zaniko. Fa isy amono angano vadiko sa izay roa mihitsy an'io alina. Tsy nentina maly ny fanontaniako akory felana na niodina ary nanao veloma. Fa vao teo indray noho ny nanao tavandrimandry ny Garasely dia hoy izy hoe tavandrimandry ry izy roa, samy ho velonaina soamatsara ny isika ka ho tratra maraina indray. Nango ritsina ary saika anontany ny anton'izany fijaliana hafakely tsy fanao izany. Nefa toa nisy nahazo ny lelako ka miainahena fotsiny aho. Ary sao dia mihevitra ngarim-bava n'izany aza ny mpamosavy eto. Iza ny malala raha efa nanomana n'ireo mponina hafahafa ireo vady ety aho. Sa tsy tia vahiny no mantsy ity tanàna ity, indrindra raha vahiny vehivavy. Iza tokoa moa no mitantaran'izany tamiko? Aleo matory fa ho hitao ihany izany ke. Hoatray, fa feoninona koa izany? Marina mafy tsy nisy feom-behivavy narahan-javatra nidoboka teo. Tsy manofy aho. Hoay, nefa toa mangina be ange. Tsy misy nenenina tsony fa dia izay ihany. Ary akaiky be avy eto ambaravarako eto mihitsy angamba izy teo. Aleo aloha jerena ny ora. Amin'ny roa latsaka 10 minitra. Tena ao anatin'ny fotoana fivoahan'ny mpamosavy izao. Nefa toa feo an'izany ange ilay izy. Loza marina. Inona no atao? Ovoana. Sao dia vandriky ny mpamosavy ka anahirana azy ao ka. Dia avy eo izy mianakavy no irohatra ka ao aminahy dia manao tambabe aho. Tsy voana indray. Sao dia izany avy izao valian'ilay karisa ny tany aby dia mitsitro ambaravarana ao. Zao mihitsy ilay zavatra tena tsy tiako. Za raha teo tsy manana fidinana fa tsy tia antsipika kely ity. Ny mpanjaka be ny tany koa adiniko tatsy amin'ny hevitra izany. Nefa inona koa moa ny raha tsy nataoko teto amin'ity tanàna ity ka ikendren'ireo amono ahy. Aleo rangaha jerena ihany fa samy mpilalao fatina ny mpamosavy na ny dokotera. Atosika moramora sisa dia tsolofina milamy teposy. Tena misy manohana ny varavarana. Sandy tia miapatra ity. Sandy fa maninona ianao e? Hoay, tsy mahatsiaro tena sa maty? Aleo jerena ny masony. Torana fotsiny ka. Mbola mitebo tsara koa ny fony. Misaotra Andriamanitra. Aleo entiny etsy am-pandrinaingana.
dia idina tsara koa ny varavarana fa so anampitro ny sasany. Izay ngana aloha ny alikola sy ny fitaovana samihafa. Ary iza koa reny nitsoka an'ilay lapitsy teo hoe. Aiza indray zao ny briquet. Ty eto ka. Aleoko sehana moramora amin'izay. Sandy, fa maninona ho ahy ianao e? Tsy misy maratra mihitsy anefa ny tena ny manontolo raha ny fijeriko azy zao. Hoay, iny eny fa nihetsika ka. Tsy tiany koa ny fofon'ilay alikola. Hoay, iny fa niratra ny masony. Fa aiza zany? Atia tsy taza maso ka. Antsy taza maso. Andrikako totorana indray. Lanitro. Fa lozinina ary ty. Sandy, miaro ihany ange ty e. Aina kibony fotsiny masony ka. Miaro? Zay ihany ty. Fa inona mahazo anao e? Tsy ambaravarana ange anao no nitsitra e. Matahotra ary miaro. Matahotra inona ianao e? Miorina reny lohako e. Arovy ary miaro a. Ka efa eto ange ary mangovotra be nge ianao zany e. Tena mangovotra be mihitsy. Aiza marary anao? Katokatoka tsy mahaloha be koa ny vavany marina. Aleo tazomina mafy aloha izy ity tsara n'izany fangovitana be zany. Miaro matoto. Ahoana tsara hoe? Nahita matoto ary miaro. Matoto? Tena hitako maso mihitsy dia notsapain'ny tanako e. Arovy ary miaro. Tena matahotra. Aza mangovotra be tsony moa dia tantara ao amin'ny fotony e. Efa hitaony ilanao azao. Inona marina nanjoanao e? Voalaza kelikely iny ianao miaro alina. Dia ilay lazaiko taminao hoe namaky boky afaka atindray anefa dia izao ny zavatra niseho. Ary nanina tampoka teo ary ilay lapsy teo. Tonga dia niara-maty izy roa marina. Nefa tsy nisy rivotra teo tsy nisy zavatra nihetsika mihitsy. Aleo rangahy aretindray fa vao mifiro izao ary nakaiza ary ilay avokasika teo. Tena teto mihitsy nefa ny nasiako azy teo raha tsy diso ny fitadidiako. Eny e, tena teto mihitsy. Ary toa misy mitazona ny tanako. Misy mitazona mafy mihitsy. Sotomina kay avelo reny tanako e. Ary feoniza koa zany. Zay fa navotsindray ny tanako. Aingana misitrika ho izy mantsy aho. Tena mangovotra be azany marina. Tena misy matoto mihitsy ato amin'ity trano ity e. Tsy mahaloa be ho azany. Zany mandeha manisakisaka entana zany le izy. Ary tena kaiky be mihitsy izy zany. Tena misy olona mipetraka ato ambony fandriana. Zay fa misisika eto akaiko izy. Ingenina. Zay ny fatahorana voalohany nahazo ary miaro. Ary sao dia mba nanofy ary ianao? Tena tsy nanofy mihitsy ary miaro. Mbola miorina foana ny lohako hatramin'izao. Sady tena atsatra be ane ianao e. Am'tony aloha e. Am'tony aloha. Rehefa aveo toy izana indray ny resaka.
Tena mangatsiaka be nge za zandry miaro e. Ka tsy misy lamba tsony nge. Tia misy lamba ihany ka. Tia nondrakovako tato fa ny sisany mekonao daholo. Sa aleo ary aloha ianao akako blouson e. Aza mihetsika eo ianao ka. Aka blouson vetivety etsy arery sandy a. Matahotra nge zary miaro e. De zay zao ve de aninona e. Anao ty de toizo ny tantara ary. Pianan jiro. Fa amono mihitsy ve ianao ty e. Oay. Mangina hoe ianao. Renao zany. Zany zavatra mikirofodrofotra be zany. Tsy avy any velany zany fa ato trano mihitsy. Tena zay le izy miaro a. Tazomy mafy ary miaro fa tena matahotra. Mitone aloha ianao fa izao ihany nge no asahirana atsika ka raha torana eo ianao vao me anahirana indray e. Zay nge de nijanony e. Oay, ary lena be mihitsy zany akanjonao zany. Midobodoboka be koa ny fonao. Aleo zao no atao ka. Alaina aloha ny tosotra anao de avy eo anao mitsindrona. De avelao aloha ikarakaran'izay. Esoro ny tananao fa za nge tsy ho aiza fa ikarakara tsindrona vetivety e. Oka fa kely sisa e. Kely sisa. Tsy mitomany kosa fa zaza kely aza tsondromma tsy mitomaniko. Zay. Zay de matory fa reraka be ianao. Tsy mahita tory ary miaro a. Raha tsy voatantarako ny toy an'le tantara. Ka toy izo ary. Rehefa reraka fotsiny de mijanona. Eny, de ngamba natory afa tsy nisy tsaroako tsony raha tsy... Ary mangatsiaka be azy zany. Raha kely tisa mirakofako. Lasa koa kely matoto teo akaiko teo. Fa nakaiza daholo ary ny lambako teto e. Oe, ary indry anjoro-trandry. Zavatra lava be fotsifotsy. Toa mihetsika izy zany. Eny fa miodina. Tiako ekipo ny masoko maro. Nefa tena tsy mety mihitsy. Tsy mahetsika ny tany. Mipararetra. Ary tao manatona izy zany. Tsy a. Mifona ray tompoko. Ary maninona ary any tsy mety torana. Aza mikitikidika ary ianao e. Mena toy ny rano maso. Melahy ianao any ka. Ary toa nanjavona tampoka izy teo. Ie, tena nanjavona mihitsy. Angoniko ny faraheriko dia hiazakazaka ho any amin'ny hevitry miaro aho ka. Nefa to tsy mazakaza ny tongotro zany. Andeha andady afa tsy maninona e. Ary avesy zany fe zany e. Andriamanitra, ampio ahy. Toa natanjaka tampoka. Ary aiza ny varavarana teo. Ty eto ka. Ary tsy mety mivokonge izy zany. Zay enika. Tena vao maika maizina mandala tsara. Aiza moa no misy any miaro. Tena eo aoriako indray ilay olona lava be maro. Tsy mahetsika tsony indray ny tongotro. Mavesatra be na dia dingany indray aza tsy vita firy. Tena tsy afaka tsony anefa efa kaikely le izy. Ary inona kosa ny mangatsiaka be vodonako zany.
dia zao izahay eto ampandriana izao indray fa tamin'ny zava-teatra voalohany dia mbola noveriko fa ilay matotoa ihany angenao e, ka izay no nanakopiko ny masoko. Karaha izay efa tapitra ny ratsy e. Matory amin'izay efa miaro ity fa tsy matototsony. Miaro azy ilozanao afa tena matahotra e. Amin'ny fomba ahoana moa no andaozako anao hivadi-pory reto e. Zaho koa izany efa mba reraka mafy. Akipino ny maso fa tsofoko ny labisi dia sao dia lazainao fa matoto eto amin'ity t-shirt fotsy ity. Maharaina sahady izany andro izany. Ndre toa isandy ty akaiko ity. Lozako marina. Ay tokoa moa. Zako taitaitra. Enjany reny tamin'ny aliny reny ka. Ena mbola rendrika be izy. Na andaitra tsara kosa aloha le tsindrona raha izao ny fandehany. Fa dia mahagaga ny toedra raha ta hoe netiny tahoatra fotsiny izy ka nanofo ratsy. Ahoana no natongavany teto ambaravarako? Reny zavatra mihetsiketsika tamin'ny aliny reny. Inona ny antony? Raha ta hoe mpamosavy indray no nanadala azy. Sarotra ihany aloha satria no idiny tsara daholo ny varavarana fa tsy mivora tsy izy no mamoha azy. Dia tsy maintsy ny fisian'ny matotoa zany. Matotoa izay tsy vitany manana endrika sy feo fa manana nofo azo tsapain-tanana ihany koa. Ka inona fa tsy olona zany? Ny mahagaga nefa dia izao. Efa hoe ny mbola n'izao nandehanako ny vezivezy taty nefa tsy nisy zavatra hafahafa niseho mihitsy afa-tsy ny mpamosavy sy ny vorondolo ary ny kary. Tamin'ny aliny reny rehetra ireny dia tsy nisy nihetsika fa ny matotoa no nampiseho ny fahaizany. Tena tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra aingana izao sao dia ny aina ny manaraka ka. Zaho koa efa te hidina. Nefa atao ahoana ny famelany sandry reto? Tsy hivadi-po eo indray io raha taitra ka tsy mahita olona eo. Raha ny tena marina nge radoko dia izao mifandehany. Mety efa mba renao angamba fa hoe tsy tia vahiny vehivavy tia tanàny ity. Izay indrindra. Ny tena marina nefa dia misy karazam-behivavy tsy tiany tany aloha tany araka ny tantara. Dia nisy andriana mivady nalaza be zay ary nonona teto. Nanan-karena be mihitsy zareo reo ary nanana andevo be dia be nanompo azy. Ray mandeha nisy vahiny nandalo zay mivarotra andevovavy iray tamin'ny zareo. Tena tsara tarehy mihitsy io andevovavy io fa ny volony hony lava sady tsotra fa tsy mba taka ny volongitany mponiny ety. Ny orony maranodranitra fa tsy petaka ary ny masony mangamanga fa tsy takany ny olona rehetra. Tsy hoe manapateny aloha Andriamatoa fa tsy hitako mihitsy ifandraisana izany resaka izany tamin'ny matotoa niseho tamin'ny vadiko alina. Raha tsy hoe anga ny fitovitovizana izany endrika faritanao izany aminy. Izay indrindra aloha e. Fa ianao aloha ny toyany. Vokatra izany hatsarana miavaka tamin'ilay tovovavy izany dia hatramin'ny andrem-bavy avy lasa ny alina satria lasa miresaka ny olona hoe le tovovavy, le vehivavy io tsara tarehy indrindra teto an-tanàna. Dia lasa zary fitenin'ny olona hatramin'izao ny hoe lava, maranidranitra, mangamanga fa takan'izany ny filazany zareo ny hatsaran'ilay tovovavy. Dia lasa raiki-pity tamin'ny tovovavy io ny andren-data aty aoriana ka atezerana izay ianao ny andrem-bavy. Dia nienjana ny tady tamin'izy rotota farany nangataka tamin'ny andriana le tovovavy hoe vonoy io andrem-bavy io. Le andevonay zany nangataka ny aminona ny andrem-bavy.
nanaiky ny mpanjaka ka tsy ela de fa tanterahany tokoa ny vonoany le mpanjaka vavy. Inona ozy ianao, nanangatra le mpanjaka vavy de nampijalijaliny isan'alina le nisoloterana azy rafy vaviny. Vadipo le tovovavy de lasa dala, ary farany aza maty mihitsy. Mbola tsy ampy an'le ndrembavy anefa zany fa isaky ny mahita vehivavy manana an'ireo soratrendrika ireo izy de manapatra ohatran'izany foana. Tsy mino an'izany teninao zany mihitsy ary ngiarasely satria sarotra ny anampifoana ratsiansa ny maty de mbola hitsangana indray ve? Ary anana nofo sy raha azo tsapahitanana toy ny olombelona. Ka izany tsy finoanao zany indrindra ny tsy nilazana teto an-tanàna ny marina omaly, na de efa fantatry ny rehetra aza fa hisy loza hiatra manaina amin'ny vadinao maly alina. Eny na niseho tokoa azy zany maly. Tanao Tsy afaka sarotra amiko mihitsy ny tantara. Raha zany efa ny amin'ny toeranao raha doko. Izay indrindra na izany na tsy zany aloha inona tokoa moa ry ngiarasely no tokony ataonay aterina ny Antananarivo zany sady androany. Zao hatramin'izay de mbola ka izany tsy finoanao zany indrindra ny tsy nilazana teto an-tanàna ny marina omaly, na de efa fantatry ny rehetra aza fa hisy loza hiatra manaina amin'ny vadinao maly alina. Eny na niseho tokoa azy zany maly. Tanao Tsy afaka sarotra amiko mihitsy ny tantara. Raha zany efa ny amin'ny toeranao raha doko. Izay indrindra na izany na tsy zany aloha inona tokoa moa ry ngiarasely no tokony ataonay aterina ny Antananarivo zany sady androany. Zao hatramin'izay de mbola tsy nisy ny ala maina zay nisehon'ny andrembavy fa na maty na lasa dala na arahany lolona any amin'izay rehetra lehany rehetra any. No zany fanaon'ny olona ety aloha de mandeha maka ody faty eny amin'ny renipiso mpisikity malaza eto an-tanàna izy alohan'ny andehanana. Fa de mbola asanao koa aloha ianao raha doko, asanao. Raha ty marina ho any amin'ny mpisikity hoe nefa to entitra be ihany zato ngiarasely milaza an'izany. Inona reno fa tsy nisy ny ala maina zay nisehon'ny andrembavy fa na maty na lasa dala na arahany lolona any amin'izay rehetra lehany rehetra any. No zany fanaon'ny olona ety aloha de mandeha maka ody faty eny amin'ny renipiso mpisikity malaza eto an-tanàna izy alohan'ny andehanana. Fa de mbola asanao koa aloha ianao raha doko, asanao. Raha ty marina ho any amin'ny mpisikity hoe nefa to entitra be ihany zato ngiarasely milaza an'izany. Ndao amin'izay ry miaro finina mbola ataonao eo manoatra no reny vehivavy be kely reny ty ianao. Eny rehefa kely sisa fa ianao koa maimaika. Ohatra ny famaizanao nakaty ihany zany ny famaizanao iala tiako. Ka nahita zavatra nahaliana zany zao ka afa-po Aza manatsafa mory miaro Hita fa zany ko. Tena mafange inona njo ahaliana Zany fa voalohany sady farany no mandendeha amin'ny toerana toy-tony. Aza tao an'izany kosa Ndao amin'izay rery miaro Eno fa mbola misy inona ihany ary mbola hijanonanao eo. Maika hiala amin'ity tanàna ity nge Ka mandehana ary aloha alaivo le lamba nakofako tamin'ny alina iny fa efa navaliko tao tonkom-pandrinao daholo Ndao hiaraka fa za kosa aloha tsy andeha rery ihany Mandehana fa inona ary ty lasaka nosy ty? Fandrinile tokoa ny blouson-any. Sady zay mivalona tsara mihitsy. Lamba kosa re tsy miparitaka amin'ny tany ritsy. Aleo entina fa mbola ampiasaiko ireo amin'ny alina. Zay. De aleo midina amin'izay fa miandry zay sandy. Nanahoana ary miaro tsisy naninona. Iza moa naninona eo Fa efa nampiriminao tao anaty fiara nga netanao? Ohatray. Fa nakaiza tampoka teo? Nentinao neditra ve le izy sa tsy Tena nentiko teo mihitsy Fa nakaiza ary? Enao koa nge zany varindriny Fa aiza ary ny masonao de entana eo akaikinao ka tsy hitanao no nanjavonany. Tena mahagaga indray zany. Nefa tsy nisy olona nandalo akory ange teo Tena netiko marina
Adinina ho any amboniny mihitsy izay fa ny sainao nefa lasa lavitra. Aleo re jereko any fa tonga dia amariny tokoa hoe ny lasantsy sao dia tokony ampiana. Tena tsy ato-tsony mihitsy. Teto le izy no napetraka. Fa nataony kiala kely iny azy ary. Tsy maintsy jerena indray aloha izany ny erany trano ka inona moa. Nefa tsy ato andala tsara koa. Tsy amin'ny ilana atsy izany sisa fa rehefa tsy eo dia nanjavona. Andray kiaka io. Tena eo ambony fandriana tokoa. Nefa dia voateo any niditra tato. Tsy nahita ninninna. Tena mino aho. Zay vao tena mino fa misy matoto ato. Ary tia nijanona ato sandy. Amin'izay mba vonono matoa ny sotominy tamin'ny tanany sady entana efa natokotany koa ve mbola hitina miverina aty e. Dia mety ho tena marina tokoa izany hoe tsy maintsy misy lozanjoany sandy raha tsy makany am-pisikida izay alohan'ny andehanana. Tsia! Zay fa makaina tsara aloha ianao ry sandy a. Tonga eo isa-maraina koa ndimby anara-maso ny fahasalamanao. Dia alamino tsara fotsiny saina. Dia any daholo izay fanafody asaina ho anina. Ary tsarova fa efa Antananarivo ianao zao ka tsy misy atahorana intsony. Ny aminy hoe hiasa indray aza maika amin'izany fa ny fahasalamanao eritreretina. Zanga moa miaro marary ka. Tsy tena marary ianao fa ny sainao no reraka e. Ary ny tenanao mahi. Ka izany ny angaviako any dimby hijerijery anao fa tsy inona akory. Dia andeha izany ianao izao? Andeha fa afaka tapa-bolana. Afainganiko arak'izay azo atao re ny diako any fa aza matahotra ianao e. Aza makano tsonitra ery miaro a. Inona? Izany hoa maty any ange ianao e. Tsy misy maninona izany re any e. Sady le hevitra amin'le teziko ange no tena lehako any e. Efa nifidy an'olo hevitra io amantsy ka tsy afaka iovantsony. Ho hitanao eo tsara rehefa fahombiazana be ny atsika amin'io e. Fa misaviana sy fitsaboana. Ny ankadrerako aza tena liana be mihitsy io. Ka sao dia ny aina no anefako. Tsy misy an'izany aina manefa izany ndre sandy a. Veloma aloha dia mirary fahasalamana. Tonga soa ianao anaka. Sandy ingato efa minonana mihitsy hoe mahatony ianao hoe novolololo hoe sy ny sisa e. Tena tsy vita le izy ry mama. Fa ahoana? Za nefa tsy te verimberina any intsony ka dia naleoko novitaina voanoty. Fa reraka be nge ny fijeriko amin'ny mamy izany e. Marary angasa? Tsy izany loatra rehefa ny afitsika sandy inge no tena mahakely ny aiko toy izao e. Fa naninona izy? Marary izy e. Tsy ohatra ny taminy ianao taty faran'iny mihitsy fa tena tsy haiko mazava milaza azy. Ngamba aretina hafahafa mihitsy rehefa tena nodiniana ka. Aretin'inona? Ary angala namako iny tsy nandalondalo nijery azy taty akory? Tonga teo foana izy aloha e. Sady nanindrona izy nanome fanafody. Dia noany daholo ireny nefa miolo lasa daladala kely mihitsy ange zanako any ry miaro e. Aza hitako ka toy an'ilay tantara maizany ry izany. Fa aiza aloha izy e? Tsy haiko fa lasa any amin'ny namany any angamba hono. Ory mama, olona marary izany ve dia avelanao hivoaka rery any e? Ka izy angery miaro tsy manina mihitsy amin'ny atoandro e. Amin'ny alina foana izy vao manondrana. Marina hoe? Lo izany marina. Aza hitako ane izany. Fa ahoana aloha ny fisehon'ny aretina e? Hafahafa e. Tamin'ilay alina voalohany nahatongaviny taty izy dia efa nanondrana. Efa natorokekely tamin'izay dia rendremina mihitsy aza. Ny ala avy any izy niazakazaka ohatran'ireny enjehan'iny ireny.
tonga de sisika teo ampandriana avy eo de ny tantara fa nisy an'izany olona lava be mikanjo fotsy zany ony mijoro eo mivaravarana sady mihetsiketsika sady mampitahotra azy. Marina ve? De avy eo de sokatra azy ny varavarankely de niazakazaka naka aty amiko izy. So de mba tsy nidy kosa ary ny varavarankely tamin'izany e. Ary so de ny rideau fotsifotsy ny etsehan'ny rivotra kosa ary nolazainy fa olona mihetsika mampitahotra azy. Tsy haintsony e. Mety izany tokoa angamba nefa de lazainy angefa rehefa alina hono ny andro ka mandeha irery ato an-trano izy de makany an-dakozia fotsiny aza de misy zany zavatra maintimainty zany manaraka azy avy aoriana e. Zay indray angamba mety ny aliny mihitsy no hitany satria mahazava be nge ny jironareo ato an-trano e. Na koa no izy matahotra de ohatra ny mahita fotsiny tsotro zao e. Tsy fantako tsony ahy izy. Indray mandeha nge izy rery ny tato an-trano. De hitanao fa nolazainy fa rehefa mandeha any amin'ny lalantsara izy de misy an'izany vehivavy zany ony manantona anazy de torana teo ny ianao vavy. Gagary avy efa iay fa nitsirara teo amin'ny lalantsara ny hitako. Vehivavy ohatran'iny zany ry mama? Tsy tadidino fa tonga de torana izy ka misy zany tanana mangatsiaka amin'ny safa zany ony ao amin'ny doso zany. De ny tanana akanjony misy misitona raha mivoaka avy tao izy. Ry mama, loza nge zany raha tena marina e. Ary tsy zany any ange fa mibeta be Inona koa? Amin'ny alina koa ny de misy mahazo an'izany hoe manofy ratsy na koa hoe mika tampoka fotsiny tsotro zao izy. Ary de saika isan-kalina nge ny miseho zany e. De miomeme fotsiny aloha de tsy ferana zany. Miome riry? Eny e. Izay raha ataony isan-kalina na miome na mika. Nefa rehefa antanina izy avy eo de tsy manofy hony. Zany foana nge no mampitamboatra amin'izany ka de izao reraka izao satria miaka midina tosi-drako hainao ihany e. Ka i mama kosa nge zany no andraiky marary miaraka aminy. Izay indrindra aloha e. Izy nefa nge tsy mety matory rery tsony e. Ataoko ahoana ary? Zany rehetra zany azy mahatonga ohatry ny adaladala mihitsy. Ary ny fony azy araka ny tenin'ny dokotera dimy de efa miratsy mihitsy satria taitaitra lava izy. Tsy mahagaga aloha raha ny amin'izany e. Ivadi-pola afisak'izay metsika zao kosa ve mo tsisy fiantraikatra any amin'ny fony farany. Ka mba nala fahasahiranana anao ary de maninona moa raha hiditra hopitaly izy? Sady ihany izy voara-maso tsara. Fa raha izay tsy tia hopitaly nge sandry miaro e. De araka ny tenin'ny dokotera dimy de sao de vao maika ho ny ampitahotra azy ary nimba ny sainy mihitsy ny fahitana dokotera sy ny mpiasan'ny hopitaly. Indrindra rehefa mahita an'ireo ny miakanjo fotsy ireny. Marina aloha zany. Ary to mangina be nge san'izany e. Tsy mahafaly anao angano mahita? Mahafaly ka. Tena mahafaly mihitsy. Ka inona ary mampitomany an'izany? Sara ny masom-pifaliana? Natahoranao tena ho faty tokoa e? Misy zavatra tsy fantatro ry miaro momba. Eny e, efa reko tamin'ny mama Daoly aloha nazo anao. Efa reko. De nitantarainy taminao ve hoe? Hoe ahoana e? Tsy mbola tsy nitantarainy taminao matoa mbola toy izao fihetsika ao e. Fa misy inona nefa e? Matahotra ry miaro. Tena matahotra. Fa sao de misaraka sika raha fantatrao zany zavatra izany. Nefa tsy maintsy fantatrao ihany ange na hoela na hoaingany. Fa inona nataonao e? Lazao amiko. Sady tsy matokony fitiavako anao ve ianao? Ka zavatra enjana be ngetsinina le izy ry miaro e. Zavatra tsy azony saina ekena mihitsy amin'ny mampivavaka be anao. Amin'ny mampivavaka be ah? Ay, azoko. Zany hoe nisy olona niaraka taminao nandritra ny fotoana tsy nateo ah? Indimby? Zay kosa ve dia vita an'izany e. Sady indimy ve? Iza ny mahalalako. Fantatro tsara fa raha tsy misy nenenina mpisaraka atsika, raha tsy toe-javatra toy izany ko. Zay ihany aloha nao ka ho fantatrao fa tsy azoko ekena kosa aloha sady tsy haiko handiferana raha teo. Marina ve? De ny sisa zany tena tsy maninona? Ny sisan'izay tsy maninona. Ka lazao moa fa ianao koa nge be filazy. Misy devola nge zary miaro. Inona?
misy devolo aza. Tena marina nge izany. Iza ny lazanao an'izany? Izany ny teny'ilay mpiandrina tony ny mamy. Dia efa nesorina ngela izy fa tsy mety hafa. Tsy misy an'izany ry Sandy a. Matahotra fotsiny ianao fa tsy misy an'izany. Dia efa nanantona ny pastera konka izay e. Dia izany foana ny lazainy. Ambon'izay dia efa malaza be ao am-piangonana be mihitsy izany resaka izany. Sy ny hoe tsy mety misy afaka manala an'ilay izy ony. Dia ataka tany olona nge izahay e. Very ary miaro. Tena tsy misy hevitra tsony ny amiko e. Dia mbola ilozanao koa ve izahay e? Iza nefa no milaza aminao fa hisaraka tsika e. Ary tsy misy an'izany ho aminao. Ho sitrana ianao fa laminy fotsiny aloha ny saina. Tsy izaho mihitsy aloha no andahoanao amin'izay zavatra tsy mari-pototra toy izany fa aza manahy foana ianao. Ary ho porofoko aminao daholo izany fa omeo fotoana aho. Nitahotra fotsiny no ahitanao zavatra hafahafa toy izany. Ka mila vahaolana aingana angela izy ry miaro e. Vahaolana aingana mihitsy fa mama koa izao efa manomboka marary mihitsy noho ny amiko. Dia sao dia lazainy olona fanimpitihany devolo keo koa mama ka. Maninona rehefa raha matory aty aminay ianao manomboka an'io e. Tsy azo atao re izany ry Sandy a. Sao dia vao maika hidiran'ny Satana tokoa tsika. Ka tsy hitako ange. Tsy azo atao a. Tsy hitako tsony marina e. Ny zavatra azoko antoka nefa dia tsy milamina mihitsy raha tsy eo anilanao. Satria ohatra ny misy zavatra milaza amiko fa tsy aharo ahy mihitsy raha imamy e amin'ny mahavehivavy azy. Raha mba teo koa mantsy dada dia oka re. Efa zao. Misy vahaolana mety ho tianao tokoa ty nefa mangina aloha fa za tsy afa miresaka amin'ny olona mitomany. Eny azy e. Faingana. Ento ary ny teninao e. Zao re ny sosokevitra e. Efa niresahako tamin'ny mama dia nanaiky izy fa ianao ny tompon'ny teny farany. Fa hono ary miaro. Fa oviana marina ianao ty ny tongany dia efa naresaka zavatra betsaka ianao sy mamy e. Tamin'ny maraina tamin'ny sivy ihany no gadona teto. Mbola tsy tany an-trano kory azy ane ange dia ny ahitanao no namaky ahy. Fa zao. Ahoana ary miaro? Araka nefa voadinika dia amin'ny farany taona no ataony raha ratsika. Dia ahemitra izany satria hoe marary ah? Tsy ahemitra fa aroso ariko. Ny fahasalamanao nge nijereko amin'izany e. Fa i miaro ve aloha mino fa tena tsy misy devolo izany ahy e. Efa hoe tsy misy an'izany ka mbola inona indray ary. Ianao marina tsy manatry maso ny zavatra manjo ahy dia samy laza an'izany. Jereo tsara fa ho alina izao ny andro dia ho avy indray ilay zavatra. Aza mandeha nge miaro dia ho hitanao e. Miororo mihitsy nge zazany ry miaro e. Niresantsika aloha banjinina fa inona ary ty? Ka na dia aroso aza nge fanambadiantsika mbola hely izany e. Afaka iray volana farafahaingany. Androany aho izao matahotra dia rapitso koa. Afaka iray volana izany ange ry miaro mety efa tsy velona tsony ahy e. Aza miteniteny foana ry Sandy fa ataontsika izay mety ah. Rapitso ihany sika dia makany amin'ny firaisana sy any amin'ny pastera ny amin'ny anaovana ny fisoratana sy ny fanamasinana faran'izay aingana. Ny fanasana ny olona sakafo kosa dia atambatra amin'ny tezoko amin'ny volana Novambra na Desambra. Amin'izay koa tsy mandany vola e. Dia ahoana ny ilazana ny olona izany e. Dia mbola vao iandry ny karatra fanasana ho vita koa izany e. Vetivety re izany e. Amin'ny herinandro toy izao aza ange efa mety mipetraka aty e. Herinandro? Tsy afaka eritreritra ny amin'ny herinandro re zary miaro ah. Ny an'io alina izao ny tokony jerena. Fa maninona aloha raha lefa ty ilay sandrinareo sarin-dabe iny aro ahy e. Ka reny ve tsy anisan'ny mino anao hoe misy devoly e. Ka ireny koa ve dia anaiky akaty e. Sady aranao amin'inona nefa? Hoe, dia ahoana tokoa raha tsy mety manamasina ny fanambadiantsika pastera e. Ary nanina tampoka teo koa izany jiro izany e. Izay ary fa manomboka ilay izy ry miaro ah. Tsy efa miteny moa za. Za foana ny lazainareo efa manao eritreritra nefa izao raha mahita tsara izao ilay izy. Mangina aloha ianao. Ianao fa mitsikitsika be daholo ange ny zavatra rehetra e. Marina tokoa izany. Matahotra ary miaro ah. Io ary matotoa anao. Io amin'ny varavarana io. Tena izy mihitsy io. Ino fa manatona.
iny fa manatona atsika. Fa isandy ty ve maninona e? Marina mihitsy ka iny fanahiko fa zavatra tsy misy dikany toy izany no lazainao fahasan'ny matoto. Ary aiza tazomina mafy toy io aho fa rido ange io sandy e. Vavarivotra be ato ka tsofin'ny rivotra izy ikopaka akaty amintsika. Dia ohatrany hoe olona manatona mihitsy. Ny zavatra mihetsiketsika sy mikapokapoka kosa dia vokatry ny rivotra mitsoka ihany. Ary mahagaga hoe efa 4 volana nipetrahanao tato amin'ity trano ity nefa tsy nahamarianao an'izany. Eno iange fa tsy misy zavatra mavesatra mihetsika amin'ny toerana mihitsy. Kay, ary inona ary izany zavatra izany aminao e? Aleo hoe arehatra ny jiro. Dia tsy mba matahotra mihitsy ve ianao ity ry miaro a? Zay fahitako ka. Jerinao tsara koa fa ity fanampiana jiro ity mepahepa tsy mipetraka tsara. Izany no antony mampipika ho azy ny jiro fa tsy matoto velively. Hitanao fa ny seza mihitsy koa izao no nianjera. Nefa seza mavesa be io. Dia mbola hoana koa izao ny fanazavanao an'io ka. Fa ny herin'ny rivotra ihany rery sandy fa inona indray ary a. Ka andraso ary miaro fa azilozanao a. Fa inona ihany ary mbola mampitahoatra anao. Efa hita izao fa zavatra tsy misy. Tsiry miaro a. Na mino ianao na tsy mino a, za koa nge tsy te iny nefa mahita e. Ary ny tena mahasositra dia zao rery foana nisy ehony. Nakato amin'ny dosy aho zao a, dia efa intelo nisy ny safo ny tarehako. Ka aingana ary ianao ka. Zay ary fa vita e. Dia etsy aloha fa pieko ny jiro. Hoy, fa inona koa izany? Zay ary ny ianao. Nisy zavatra nangatsika be ny safo ny tarehako. Ka inona mampianaina fa tsy ndao andositra e? Aleo mihitsy aloha averina rehatra ny jiro ka. Sasa maty mihitsy ianao ity ry miaro a. Hitanao amin'izany fa ity tapaka rideau plastika amin'ny kirazorazo ity no misafy ny lohantsika rehefa tsofin'ny rivotra ka mandalo amin'ny varavarana sika. Ianao no tratran'izany matetika satria ianao raha teo matahotra. Ary mama kosa tsy voanio satria izy foy. Tena marina izany ry miaro a. Ary maninona koa no mbola janona eo e. Ny sasany azy efa tsy izay hanaovana azy. Mampivadi-polona fotsiny ko. Zay ane dia niala e. Ary andao amin'izay andefa tsy misy matoto izany intsony re ato amin'ny dosy e. Fa misy inona indray e? Azoko tsara mihitsy ny nahazo any mama. Mandreanao mika toy izany isaky ny mihetsika. Raha be voka aloha ianao ty dia efa 10 afa-jaza angamba. Zara azy ianao tsy nianjera teo indray. Fa inona? Misy inona? Mandehana ange ianao amin'ny lala tsara hoe. Misy vehivavy manao peignoir fotsy manatona anao ao dia jereo nge e. Aza migoropaka moro seria. Andao tokoa reo jerena. Ohatray? Ino tokoa fa misy olona manantona? Fa ahoana e? Vy ianao aty. Ay ny varavarany salon no tsy mikatona tsara ka tazana eo le fitaratra be amin'ny rindrina. Zany ve? Ka raha manantona isika dia ohatra ny misy olona manantona antsika koa. Zay tsy iza fa ny sarintsika ihany. Andrekako. Zay efa ohatry ny inona mihitsiko. Isany sy ny peignoir fotsy marina. Fanakaiza ilay zavatra teto e? Dia lazao indray fa nalainy matoto. Ka teto mihitsy ange ilay nambatrahako azy. Tena tsy diso mihitsy ny fitadidiako. Fa zavatra inona nefa izany e? Le taratasy hoe ampitondraina ho amin'ny mama finindray e. Sandy a. Ahoana e? Ary maninona ary nijery toy izao fotsiny e? Tena ratsy be nge izany fanadinonao izany e. Enao ihany angeny namehany ity talohany nandehanantsika ka eo indray no... Marina ve? Tena tsaroko mihitsy ka. Ka mino fa nataonao tsara pirina daholo zao reny zavatra lazainao fa very reny. Zao ve dia adala amin'ny miaro e? Tsy adala akory ianao fa izany ny marina e. Jereo tsara zao fa
ampopotra ho azy eny ihany izay zavatra rehetrarehetra ireny. Raha marina izany dia mino an'izay afa tsy misy mahatotoa ato amin'ity trano ity e. Ary angamo le tananao nisy ny sitona tao amin'ny WC omaly iny tsy tsaronao ka. Tena marina izany. Zay dia mino koa. Inona koa fa le fantsika ny potra eo amin'ny tolanam-baravarana io nandrivotra ny tanan'akanjonao. Izany ve? Enao raha teo moa mikoropaka foana isaky ny makoka dia tsy nahatsikaritra an'izany. Mandehana angejy ireo fa mbola navelako ao mihitsy le tataky ny lobaka ao. Marina hoe. Tonga sory mama. Ie, misaotra indrindra rety. Ndry, tena nahazo aina be mihitsy nge ndry e. Miova mihitsy a. Ie, ka miadana mpanambadianako. Zany a. Isandy kosa aloha zao efa salama tsara mihitsy ka. Tsy adaladala kely tsony ray izy e. Andray. Ay! Fa tena lasa dalana manongondray izy rery mama ka. Avelo retsy izy e. Zaza nge tena miteny hoe daladala kely mihitsy ndry e. Fa ahoana kosa e. Vita fa raha misy kely foana dia lasa dalako. Soa aloha fa tonga ara-potoana ny magicien. Tetaka. Ndry, fa tena tazo-pity tokoa ve kinona azo indriny matondra iny anambady dia sitrana. Mama kosa e. Tsy ilaozanareo misangy fotsiny eo aloha fa zao manao ahoana aloha izany lolo ato izany e. Sa moa efa ny antsom-piandry dia araka ny lazaiko hoe matombo lanin-damina toy izao ny fiainana. Za nono sandy. Miaro reny nanala azy tato ry mama. Ary toa ilaozanareo me fotsiny ary. Dia sanatria ve raka izy dia mitsikanikany lava ohatr'izao ny fiainanareo ato tokantrano. Za aloha milaza eto fa tsy afaka mipetraka amina trano misy lolo mihitsy a. Za raha koa aza tsy mbola naseho tamiko mihitsy izany. Ka efa hoe miaro any nandroakazy mama koa. Ay, mpiandro koa izany tia zanako laty a. Laingany re zany ry mama fa sady tsy misy lolo zany koa nge ato e. Antahotra fotsiny natonga ny sandy nahita sampona toy ireny. Io izy anamarina an'izany. Marina izany ry mama. Efa voaporofonay daholo fa fifanandry finjavatra daholo reny rehetra reny e. Zavatra tsy misy dika no lazaiko fa lolo manaraka. Zay mihitsy. Ka tsy mino sy matotoa izany nareo amin'izao. Izany tokoa ry miaro a. Dia ahoana fotsiny izany reny tany aty taza-maso reny. Reny tokoa nge mbola tsy voazavanao fa adinonao fotsiny e. Zao reny no izy. Ny matotoa na lolo na angatra dia mety izy tokoa amin'ny toerana izay lazain'ny olona fa misy azy. Ohatra hoe tany amin'ilay toerana nanlehanareo? Ohatra hoe tamin'iny. Na izany na tsy izany anefa dia tsy azo lavina fa ny tahotra dia nahatonga ny olona hita toe-javatra hafahafa araka ny filazany. Nefa tsinitsinina akory rehefa tena dinihana. Rehefa matahotra mantsy ny olona dia mino sotoa miandry nisehon'ny toe-javatra tahorany. Ny eritreritra no mandeha aloha amin'io. Ka dia ohatra ny tena mahita tokoa. Fa raha raisitsika kosa ilay hoe arahan-dolo sy ny sisa. Leno lazain'ny mponina tany Atsitaza-maso dia toy izao ny fanazavako azy. Inona aloha ilay sisa e? Ay tokoa moa mbola tsy nitantaranay amin'ny mama. Zao rery mama. Talohan'ny nodinay sandy taty. Dia nolazain'ny olona izay hoe tsy maintsy misy loza anjohan'ny sandy hono. Toy ny fisehon'ilay matotoa tamin'iny ihany izany. Ka na maty na lasa-dala na arahan-dolo izy. Ka mba ialana amin'izany dia tsy maintsy manatona piskidy izay. Ay izany nareo dia nanatona piskidy mihitsy. Tsy nanao izany re izay ry mama. Za efa saika nandeha ihany no nitahotra fa tsy navela miaro e. Io rery izy mianaka ny finoana ihany no mitondra an'io a. Ohatra izao hoe ny marary matetika rehefa ny sainy ny voavoatra dia vetivety izy dia sitrana. Toy izany koa rehefa matahotra mafy ny olona hoe arahan-dolo ary mino an'izany dia mety ho faty mihitsy. Neny sandina nge ka saika efa rasa ratsy mihitsy raha nisy kely. Ka tsy azoko ihany nge izany. Misy ary ve ilay matotoa sa tsy misy? Misy ry mama, misy ny matotoa fa nijanona tany Atsitaza-maso fa tsy nanaraka aty e. Sa tsy izany ry miaro? Zany aloha ny finoko e. Ka nitsokevitra izany dia izao e. Aza mandroa mantelo tsony mankany amin'io tanàna io. Iza kosa re. Za nefa izao mihevitra hoe rehefa vita ny tesiko dia mba miara mitsangatsangana kely ihany indray isika. Sady betsaka nge ny zavatra mahaliana mbola tsy hitany sandy ihany e. Mandeha ihany ianao rery.
Antsy tazamaso. Indray miseho no soratany Rabemila Nomena. Rondro sy Lanto ary Ida miaraka amin'ny Régis sy Arliva no amelona ny tantara. Jean-Jacques Randrenarivony no nikajy ny sehatra teknika, Anjariliva no nanatotozy.